mitsoravetsaretsika rehetra no tonga solution aingana dia aingana amin'ntsika andreo vahoaka reo zany a nodirina za zany a d'accord amin'ny torohevitra mino hoe andefa maramila atsika maramila mazaka ditongotra tsara reo any satria voan'le cyclone ianao koa zany le lalana dia vometapodika ka zay zany a nakanao zao tsy tonga any tracteur mbola tsy tonga ka zay nataokera mba manana misy hélicoptère fanenjehana dahalo renany ao e io angamba nataontsika hoe vetivety dia voatatitra antanareo ka zay angamba solution metiko saotra ndreta tompo rehefa mitahina apetrako sy hitako loatra satria fahampitahina angeny misy eto Madagasikara ka ino anatao sika etytika ka hanao ino zany gnanahy raha maliagna anahy hanao ino sika dia va le fahampitahina Madagasikara potike miaramila aho zao le miaramila sanagna regny aho satria tokony milliardaire ohatra ny namako regny koa fa zaho zany tsy mba haiko magnano voay eto Madagasikara ndraika école de formation na voay daholo no mijoro e taloha izy école de formation na olombanina fa amizao na ino sekoly mijoro indrindra fa école de formation na asa école de formation de caïman de crocodile miala siny a fingorona manasa épicerie amizao fotoagna zao grave an'ity e ka io misy fitenenana za io les forces de l'ordre mal éduquées mal formées surtout qui n'ont pas de formation politique tany filaminana nge toko ndreo senegona atao hoe président fokotany zany tegna zao nanao service maro be tanàny na lehibe nafatro dona vodibasy président fokotany fa tsy hainy maramila atsika midika zany hoe ino koeka anao kelikely ty izy ataonao kelikely président fokotany zany ka le miaramila sy miaramila zany ataoko refa force de l'ordre mahafao be zany agnatin'izany police gendarme miaramila qui n'ont pas de formation politique natao formation politique mba mahay ambara tonga ampitondrana mba mahay natao hoe inona daholo olo tokony hoazainy atao firenena zany natao hoe formation politique fa sy hoe hanao formation na PSD ADN any hoy tsy any natao hoe formation politique science politique anie le fiarahamonina tena natao hoe mihaza e fianarana noble asika nga misy an'izany formation de caïman misy eto Madagasikara zany mana tonga anay lasaka filoham-pirenena fa 0% satria ny volanay 0% fa tsy zaho le vola 0%. Berger Sirbina, deuxième fois président hier, quatrième izay. Ça peut chercher qu'on va toi azoko nazo. Comme premier tour io. Fong tsy manambola nao 0%. Ka les pitany filamigna sy manana formation, mal formés, mal éduqués sont des criminels en puissance. Zay misy eto Madagasikara. Nous sommes devant des criminels en puissance. Saotra betsaka. Anka stapana fa misy mangataka vora. Zay nanambarako. Anao ino ny asonareo anay? Ino no atao sika satria ny sasany teo mitaraigna ny entagna hoe bloqué tany misy tany filamigna antsika bloqué entagna anzarany zay mampiasa anazy le olona apetraky ntsika sy zakany senany le raha zay tena marina ny olona apetraka sika inday Madagasikara sy zakany senany Madagasikara saotra to mbola iverinao rehefa aveo ity organisation nareo ty ve temporaire sa organisation manakory fa sody sepitso agny dia hoe ahay reto olona salavotra misy hitako amareo faharoa aiza ho aiza marina ny tena hatoavanareo amin'ity raha raha ty ao anatin'ny fotoana tsarotra Madagasikara amin'izao fotoana izao matoa zany zay mijoro amin'izao fotoana izao ngambany marina ny teny monsieur Rabelao hoe aiza nareo entratra ny citation maro samihafa satria zay zany a tsy tia ady tena marina fa rehefa tena miopampana ny zavatra mahazo an'le vahoaka dia voatery zany zay a mijoro teny hoe mba azo andesakitsahana kosa le zon'olombelona tena reraka nge le vahoaka amin'izao fotoana e zay zany a tsy manetsika ny polisy tsy manetsika ny fitondrana tsy manetsika n'izy aniza fa miteny kosa zay hoe reraka le vahoaka tokony manao antsoaro zay amin'ny fitatana firenena satria marina le fitenenana hoe any aminy maramila any aminy hélicoptère any aminy rehetrarehetra dia miteny zany zay hoe a tsy tanana andrangotra tsy tokotra andaka fa vahoaka reraka vahoaka mila fanampiana amin'izao fotoana izao tsika noho izany a dia manao antsoaro zay miasa ny fahendreny fitondrana zay hoe mba mangataka reny tompoko a andray andraikitra amin'izay a ary tena
hiasa ho amin'ilay vahoaka amin'izay amin'izao fotoana izao. Kasika an'ilay hoe temporaire sa maharitra ny zon'olombelona aloha efa naritra hatramin'izay. Fa misy fotoana ny daholo, misy fotoana ny terenana, misy fotoana ny ijoroana, misy fotoana ny ankinana. Zay ka mahafaly. Journaliste teo hoe fanjakana ve nareo sa inona atraisa ity ataoko hoe tolona ataon'olo ity. Tolona ho zany satria mikasika ny aim-bahoaka ny zavatra. Ary eto zany dia mety misy malahelo ny faritra sasany fa ahoana ny antony ijoroana eto zany dia efa mahatsapa fa tena efa tsy rano intsony mahazo ny vahoaka malagasy manerana Madagasikara mihitsy satria raha resaka insécurité zao ny insécurité ary zay no mahatonga ny vahoaka fa tsy manana fahatokisana intsony na amin'ny mpitandro filaminana mialatsiny ho an'izay manao azy satria any ambanivohitra any dia hoe aleon'ny vahoaka mifanena amin'ny dahalo toy izay mifanena amin'ny mpitandro filaminana mialatsiny raha hoe tena zay zavatra zay ka eto zany dia miteny hoe manitona lakolosy izay misitona lakolosy izay nitenenako eto amin'ny mahasolombava-bahoaka ny tena solombavam-bahoaka ny Madagasikara ka eto zany dia manaitra ny mpitondra mato misy zao zavatra zao misy zavatra tsy mandeha ao ary ny firenena misy an'izany insécurité zany dia firenena efa tsy ontsony fa tokony misy fandiniana akaiky sy lalina zahay raha eto mety misy miteny angamba hoe ino zahay na ho anivy ny antermeran-doolona na ho anivy ny antermeram-pirenena dia natao balizy ny fitondrana ary zay no mahatonga anay mare fitenenana eto zao tsy azo ekena ny famonon'olona sy ny doro-trano mba raisy kely an-tsaina ane raha ohatra ka misy olona anankiray zay nandoro-trano ary sendra maty sanatry izy vava maty tao anatiny inona no ataony mpitandro filaminana ary inona no ataony fitsarana amin'izany lalina be io resaka io ary mandeha lavitra io zay ny atao hoe crime contre l'humanité ka manao antsoavy izahay ao kare mazava ny resaka tsy mbola misy hatramin'izao ny fanamarinana hoe firy ny trano tena maitao voalaza fito amin'ny dimapolo 507 ao miteny hoe 487 ahoana ny fiangonana may ahoana ireo fampianarana may tsy mazava ny bilan hatramin'izao tsy mazava ny otrinona no perta tamin'izany tsy misy fanamarany fanjakana ofisialy amin'izany ka izay dia mila fanazavana momba zany ary rehefa mazava zay dia miatso ny mpitondra fanjakana andeha anamboatra n'ireo tranondreo tsy rairay avy isa tokantrano zay ny toko ambareto sodra doboko dia mbola manantitra ny fankasitrahana anareo zany miaraka eo nivonivovonana amin'ray nandray andraikitra mijoro vavolombelona fa tena ilain'ny firenena ary dia Andriamanitra ne amaly fitianareo ny tenako moa zany araka zany hoe raha solarjaoperina betsaka ihany ny andraikitra fa anankiray amba no ambarako dia ny hoe sekretera général ny vovonana kristianina malagasy ary anisan'ny joron'ny vovonana kristianina malagasy moa ny teny fanevana zany dia ny hoe ny fahamarinana manandratra ny firenena dia ao anatin'izay indrindra ny hoe ity firenena ity dia tokony iorina tanteraka ary avoazina amin'ny alalan'ny sotoavina malagasy sy ny sotoavina kristianina ka lavabe ny amin'iny fa fantaniana zany miverina amin'ity resaka antsakabary ity raha mieno ny famelabelarana teo sy zay efa eno hatramin'izay ka hatramin'izao dia tena fanitsakitsahana tanteraka mihitsy ny zon'olombelona ary tena fanososena izany hoe sotoavina malagasy sy zany sotoavina kristianina izany ka ny ramatoa Arlette Ramarsson moa hoe ancien juge international izay isorana azy manokana totra mbola niteny ianao teo hoe raha nahazo tsara hoe raha feno ny fepetra ny masovana critère sany dia fantaniana zany dia hoe aminao ve mbola tsy feno ny fepetra ray zay aloha ny amin'ny hoe ary faharoa efa tokony ho alefa raha any amin'ny tribunal pénal international raha ianao no mitsara any dia inona ohatrany hoe somary mampime fa ianao juge international tsinona dia hoe inona no mety ho fanapakevitra any no raisinao na nieritreritrao misaotra indrindra tompo marina fa misy aloe crime contre l'humanité any tribunal iraisam-pirenena
isika dia firenena ratifian'ny statut de Rome nanangana ny cour pénale io ary tao anatin'ny fanekenana io dia nanaiky tanteraka tsika fa tsy maintsy maka fepetra entitra eo anivon'ny lalàna zay featsika zany mba hiady amin'ny tsy maty manota lutte contre l'impunité ka tsy maintsy manasazy ireo mahavita eloka be vava feno abibina ary tsy maintsy atao amin'ny herintsika rehetra ny ampitsahatra préambule ny soniavintsika zany tsy maintsy amin'ny herintsika rehetra ampitsahatra mba tsy hiverenana ny eloka be vava toy ireny ataoko fanaraka an'izany tsika manoka androany faharoa tsika manana firenena mahefa fitsarana mahefa io zany compétent fitsarana mahefa ary voalaza anatin'io le hoe crime contre une population civile ka raha ohatra ka tsy feno fepetra ao amin'io zany hoe ny firenena ny cour pénale internationale amitaky zavatra anakory voalohany aloha hita fa tsy misy finiavan'ny fanjakana mihitsy hitadiny marina sy ny na hoe tsy misy faiblesse zany hoe misy fahalemena zany fa tsy teanao io zavatra mihitsy izy zay anisan'ny critère misy critère maromaro mantsy hidirana amin'ny hoe crime contre l'humanité any amin'ny cour pénale internationale ary anisan'izany dia zay hoe tsy finiavana anao amin'io dia misy saisine koa afaka mandeha amin'ny anankitelo le hoe fomba hidirana amin'ny cour pénale internationale dia hoe na mandeha na ny conseil de sécurité no atao saisine na ny fanjakana no nanao saisine an'izy na procureur ny procureur ny cour pénale internationale no mahita hoe tena misy zava-doza mitrangare izay misy isin'ny acte feno abibina dia tsy maintsy ataotsika za satria zay mantsy nyresantsika amin'le statut-ny cour pénale internationale zay nyresantsika hoe raha misy fihetsika feno abibina raha misy impunité dia miditra kanefa ny fitsiarana mahefa aloha manao azy zany tribunaltsika tsy maintsy mitsara amin'izy miaraka amin'ny profeny dia izao no mampiatrehitra anay fotsiny hoe zay ty profo raha ohatra ka hoe misy io zavatra io ka nataon'ireo polisy roa ambifapolo na dimapolo eo raha ohatra ka hoe misy andreo dia tokony hietsika ny fitsarana satria ao anatin'ny lalànatsika izay mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena dia hoe misy fahefana anankitelo fahefana mpanatateraka fahefana fitsarana ary fahefana mpanao lalàna tsy mahazo mifanitsaka reo ny fahefana mpanatateraka tsy mahazo mitena fahefana fitsarana hoe zao nanaovana azy tsy azo atao zany misy séparation io ka aizany fitsarana hatramin'izao ohatrany nangina ohatra nampagagana ihany marina misaona amin'ny SMM nanao zavatra fa tokony hoe na ny procureur na miso saisir procureur général atao amintsika miteny hoe misy anna le andaotsika andiakany manao ina moa izy midina ny toerana manao enquête première constatation et tout fa izy manao première constatation mpanao gazety isaorana azy zany zay hoe dia fokotrany mampieritreritra daholo zany zavatra rehetrarehetra zany na hoe misy zavatra tranga atao amin'ny tany sy firenena tokony aiza ianao an'le matoky président ny république sy mivadinao tokony mandeha miazakazaka hoe tena misy fanitsakitsana azy olombelo dia madama mampionona ny vehivavy eo satria misy zavatra koa nanjona vehivavy dia i président koa dia miara olo miara tsy fantatra ohatr'izany ka le zavatra zany tena mampieritreritra zany hoe dia aveo koa eo ihany dia tokony hoe aiza ianao fitsarana aloha aiza ny fahefana fitsarana fahefampitsarana aiza ianao tokony tonga dia mietsika ny fahefampitsarana hoe procureur général amin'ny saisir andaonao zao fa misy zava-doza tsy misy zany eo ihany tokony atao zany zavatra zany raha tany pity zany tany frantsa teo eo ihany mbola roa raha maty midina ny président république mandeha mijery an'izany amiko zany ohatr'izany dia ohatrany hoe bon azotsika lazainy hoe mety misy antony agnamany zany tsy mahalazy antony fa ny zavatra hita maso zany dia zay ka le anao miteny hoe raha ohatra ka hoe feno critère be lehibe le critère hoe ozia hoe ny afaka mitory dia ny firenena membre conseil de sécurité procureur Ben Souda procureur de cour pénale internationale hoe misy organisation manoratra any aminy misy an'izao zavatra mitrangaty aminay kanefa ny fitsaranay tsy manao inina fa mipetrapotsiny dia any agnamany vo afaka miditra izy fa manajany
fitsarana maefa ny tribunaly resaky-pirenena zay aloha voalohany faharoa ianao miteny hoe raha inona ny sazy-bomena le izy aloha mandeha ambaratonga le izy raha ohatra ka hoe sanatria zany ka hoe tongany iny ka tsy tongany fa ho vitainy fa tsy fitsarana e ary miantso fitsarana zay amin'ny fitsarana hoe manana indépendance azy miantso fitsarana zay atao ny asanao tompoko aza mipetrapetraka amin'izao miantso fitsarana zay miantso koa ny président de république anatanteraka sy anampy azy amin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia teo koa moa isan'le tantarany hoe ny sakafo sy ny karazany dia mampagaga ihany zavatra tranga eto amin'ny firenena zavatra tokony ataonao ke dia ianao nge afaka milaza amin'ny amerikany ampinamo hélicoptère zay dia entinaiky andale any zao zao mbola tsy mihinana foana ngavana le olona tsy fantana dia ohatra mampagaga tao zany zavatra rehetrarehetra zany farany ianao moa tena zany raha remplir le critère aloha marina fefa ny tsara raha be deaibe ary ny tsara président république koa fa raha remplir le critère aloha za tsy minazy hoe remplir le critère zafady satria tsy maintsy mbola miandry ny valiny enquête zay natao natany toerany commission nationale indépendante des droits de l'homme indépendante dika zany tsy miankina na miatsy na amin'ny aroa ny CINDH fa manao ny asany amin'ny mangarahara sy transparence tsy miankina na dia aiza ny valiny voalaza valiny hoe misy violation grave des droits humains nefa tsy voalaza mbola tsy voalaza zareo hoe les policiers efatra ambiroapolo les policiers roa ambiroapolo na dimapolo nanao izy tsy voalazany satria mety hoe secret de l'instruction zany dia io dossier io mampitainy any amin'ny fitsarana maefa zay zany ny zavatra en l'état nefa io zavatra io efa tramovina nefa nitranga tsy fo tsoatana dia nahoana n'izao vo isy zavatra io dia ny farany tiako lazaina aminao ny farany tiako lazaina aminareo zany reto condition anankiroa reto zany raha ohatra ka hoe tsy havita enquête ry zareo ka voaporofo satria tsy maintsy porofona hoe finiavana tsy aminao an'le enquête ary tsy maintsy voaporofo koa zay tsy maintsy mila porofo dia azotsika atao ny saisira ny cour pénale internationale nefa zany fa isan'ny zavatra zany dia ianao miteny hoe raha ohatra ka hoe feno le critère raha sanatrika feno le critère fa tsy manalabaraka madagasikara ihany anie dia le izy zany mitomboka amin'reto iza nanao ny zavatra io aty ambany ity dia misy atao hoe le nexus des liens ty zany nanao azy dia manarakaraka iza nanome baika dia manarakaraka izy dia manarakaraka izy dia manarakaraka mandrapatonga leroa hoe iza ny tena hoe donneur d'ordre sy cerveau zay tsy maintsy atao anatin'le enquête internationale ty ambany ty reto zany zavatra-tsotra ke lasaina fa hoe dimapolo ny polisy tanireo ko maninona raha tsy antanina le dimapolo ifapolo moa dia maninona raha tsy antanina na za tsy may lalàna ara na ndreniko tsy may lalàna afaka miteny tanio le polisy inona natony tany sy naturel ane zany fa tsy asarotiny tsy asarotana le raharaha iza mibaiko azy iza naniraka azy zany moritany zany misy ordre de mission misy dia miakatra mandrapatonga le donneur d'ordre ty zany donneur d'ordre izay voalaza ny lalampandrena dia zao zany raha za no mitsaran'izany raha ohatra hoe remplir les critères za tsy miteny hoe ozy izy madame mapety hoe zany raha za aloha raha remplir les critères ka io daholo mampatsiaro azy ny zavatra nitranga tany Rwanda rehefa tsara raha ohatran'io miaro dia eo amin'ny mibiada mandrapahafaty io angamba nysazy miko azy ary efa nanome zany azy mizanareo fa zavatra ao anaty lalàna izy zany fa za alika tsy ho zany fa misy zavatra hafa le izy zay angamba no azoko anazavana somary lama ty fanazavako fa dia azafady mihina fianakavian'ny maty toan-tsakabary ary maheloka tanteraka ny adibina nafatesana olona tany manameloka tanteraka ny fandohona trano ny fiangonana sy ny fianarana tany an-tsakabary ary ny zavatra lazainay dia tokony mila famonjena faran'izay aingana avy amin'ny tompona andraikitra amin'ny fandefasana sakafo fandekasana fitafiana fanamboarana ny trano ho an'ny vahoaka an-tsakabary na amin'ny rano sotroana azy na ny fantsika izany na ny zavatra rehetra ilaina amin'ny fanamboarana trano fitafiana
Zay ny voalohany. Faharoa dia mirahina amin'ireo sojabe any amin'iny faritra iny zahay manameloko izao habibiana izao. Fahatelo dia matsapy zay fa mila fanovana ifotony eto amin'ny firenena, ary zany fanovana ifotony zany dia tokony ho aingana faran'izay aingana, satria ohatrany lasa firenena ohatrany makany amin'ny karazana fanjakan'ny barovy. Zay ny fanontaniana mipetraka misy eto amin'ny firenena, satria tena manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, ary efa manjaka ny tsy fandriam-pahalemana dia tsisy fampandrosoana azo atao. Dia manainga ny malagasy rehetra zahay zany hoe tokony isy fanovany fotony eto amin'ny firenena, na eo amin'ny toe-tsaina zany fatrany amin'ny lalam-panorenana, mba hifanaraka amin'ny kolotsaina sy ny sotoavina malagasy tokoa. Dia manainga koa zany zay ny tompona andraikitra mba hanome vahaolana aingana sy ho an'ny eo Antsakabary ihany, fa ho an'ny vahoaka malagasy manerana amin'ny Madagasikara izay hiara mitsindro azy lena ankehitriny. Iara-malala fa 570 isan-jaton'ny malagasy no mahatra ankehitriny, nefa isika anisan'ny firenena manan-karena indrindra eto amin'ny tany. Ka zay zany no afatra ampitainay amina mpanao gazety sy amin'ny vahoaka malagasy eto. Antsika zany tsy afaka hoe ovaina zany le ariny olana fa tsy maintsy fehezina daholo hoe reto daholo le izy, rehefa tsy mahay miaino ianao fa zavatra hafa ny ataonao dia zao no manjoy, manao zavatra hafa ianao fa tsy le mitondra firenena ny ataonao dia zao. Izany tsy ho ataon'ny olona hoe maninona caïman fitenin'ny olona anazy teo, zay ataon'ny olona zay ianao rehefa ohatra ka hoe gouverné par des caïmans, zay ny tenin'ny zao le izy izahay mpiarony sy ny mpanjily zany mpametraka balizy ary fanina ny ataonay, fa izahay tsy zahay mpitondra fanjakana, izy zany reo mpitondra koa zany mpitondra élu izy, voafidy izy, zany hoe izy zany tokony efa manana hoe ohatra zao ny politika hitondrako amin'ity fireneny ity, dia mpiarony dia manolotra izy amin'ny mpiarony sy ny mpanjily hoe zao ny ataonay, dia zay manao hoe ohatran'izao angambany fa ovay dia manome recommandation sy tolo-kevitra zay, fa tsy izahay mpitondra fanjakana. Mazava ny tenin'ny firenena mikambana rehetra ny concert ny communauté internationale rehetra, ary indrindra raha taky fitoniana, satria zany iny zavatra dadadadrana fitoniana, fiavana, filaminana, fitsarana, mangarahara, azo inoana sy mahatoky. Tsy tokony misy mitsony fa ny filiana fa fomba fediny ireo zay matahotra, satria ireo ny adversaire atahorany dia mazava ho azy hoe alika any reto olonreky amizay tsika miakatra, nefa zany ivery fa fomba fiazy tandro ataimameratra ary mifanipaka mihitsy amin'ny principe de la liberté de ce parti président aux élections. Lisansi nataony député Christine fitsarana izao ministre fitsarana dia matomary dagamaromana tena tsy manan-kery fitsarana iny amin'izay fanotana izy milaza an'izay aloha dia fitsarana mahefa no mitsara azy, fa zany hoe amin'izao fotoana izao ny efa misy ny lalàna ary nitakio resaka ny hoe izay lalàna fampiavana firenena eo misehatra ny hoe filaminana mitanjona dia veriko angamba fa tsy hamaly zay fanontanianao zay fa nisy zay fitsarana zay anefa nitanjona hitriny izy ako tsy izay. Nisy antsona ataony député Yanitra Razafimana-Tsoa taminao kasika izay indrindra, fa zaho hoe efa namaly an'iny antsona ataony iny lenao tsy namaly ny antsony député ako satria ny famalinana iny
dia mety manokatra brèche na manokatra polémique. Je voudrais pas polémiquer là-dessus araka ny fitenenana satria fa contexte vaovao contexte hafa mihitsy no jerevana zao. Non, moi je crois que la question ne devrait plus être posée. Mazava il y a une communauté internationale qui peut tsy midika mihitsy aoka atsika mba hanana lucidité kely ary mba hahay hanavaka any tena hoe ity ilaitsika ity ilaitsika de ty masokaditsika misokaditetsika fa ny atsika ny tanjo dia fividianana mangarahara ny fanarahana koa falanjana ny fahalalahana tsirairay ary ny tanjona koa dia ny filaminana sy fitonena. Ketony lazazy asef mandeha sur place iny contrôleur général de la police nandefa message tamin'ny ministre iny il n'était pas sur place Antsakabary tao 28 heures zareo dia olo manana fa tsy nahita ny réalité fa tsaratsara mandeha sur place ihany mandeha sur place. Lozany fiotany zany etraketraka nataony tsy matahototy dia après miny moa mbola nisy koa le cyclone ianao dia amin'izao fotoana zao zany mientana rehetrarehetra dia eo Pont Sofia sy eo Befandrina Nord mbola 100 kilomètre mahery zany miala eo Antsakabary ka zay zany nanaovana Antsoavo raha mba misy hélicoptère sur azafa manana zay eto Madagascar reny fanenjena dahary reny mba hoentina tanterana andreo satria ny olona zao nona tsisy na sakafo ny vary ny sakafo rehetra zany may sy tsy zavatra iainana mihitsy zany any dia mandeha tongotra avy any amin'ny 100 km mahery le olona dia hijery le fizarana sakafo aty amin'ny 100 km miala amin'ny tanàna mahazo amin'ny 4 kg andiananao 100 km amin'io 2 jours 3 jours ny olona mereraka zay zany zava-misy ny rano tsy misy ny tanàna zany olo mihitsy am'izao satria ny olona mbola matahotra na mandeha amin'le tanàna misy fokotany zany eo amin'ny 8 km misy 15 km miala amin'le tanàna any dia misy reny zany miantra samy mandray zay olona zay mba olona eo atokantrano amin'izao fotoana zao zavatra nampalahelo ny raha tsy asara na hoe tsy fahavaratra koa mba afaka mialokaloka eny Ambodimanga na ohatran'izany fa zao zany fahavaratra koa zany dia mafy dia mafy zany zavatra misy ary ny masera any rehefa nanao antso satria efa manomboka moisy ny valana retina koa amin'izao fotoana zao zany anatoeraka ohatrany tsy metimihitsy zao ina moa izy fihetsika feno bibina zao tena rarana zao tontolo zao mihitsy tsika koa moa nanao sonian'le cour pénale internationale statut de Rome tamin'ny 14 octobre 2008 angambany izay donc tsika koa zany nanisany hoe miady amin'ny hoe tsy maty manota ka raha ohatra ka rempli hoany critère fa zany mbola tsy miteny amin'ireo hoe rempli critère sanatria tsy miteny an'izany fa mbola dinihana zany inavy miprova ampelantanana ahoana fomba fanaovana azy ahoana fomba déclenché azy ka raha ohatra ka hoe conclure hoe nareo fa hoe raha ohatra ka miconclure nareo fa hoe misy finiavana tsy hanaovana an'izy misy tsy transparence izay vao afaka hoe mitodika tsika any